roa arivo taona no efa hita sy novolena tany Chine ny zavamaniry Artemisia. Ny Artemisia dia zavamaniry nataon'ireo olona tany Chine hiadivana amin'ny tazomoka na ny paludisme. Ny tsatra ny fanodinana ity zavamaniry ity ho lasa fanafody rehefa natsapa ny tao Chine fa tsy mahomby amin'ny ady amin'ny tazomoka ity zavamaniry ity. Nahatratra 5,000 sy 404 isan-taona ny olona maty ny aretina tazomoka na dia nisy aza ny fihinanana ny Artemisia io raha tatitra ny voaka an-gazety ny taona 2012. Namoaka sy nanambara ny fikambanana dokotera tao Frantsa fa tsy mahomby ary tsy mahafen'ny fenitra ho an'ny ady amin'ny tazomoka ny vokatra azo avy amin'ity zavamaniry ity izay voalaza fa mahasitrana coronavirus eto amintsika. Io no antony nahatonga ny OMS izay nampiasa sy nametraka ny paikady vaovao ho an'ny ady amin'ny tazomoka na ny paludisme ka nahatonga ny fizarana ny ilay misy odimoka taty amin'ny kontinanta afrikana. Namoan'olona mihoatra ny 400 isan-taona ny tazomoka ho any taty Afrika ary amin'ny ankamaroany dia zazalatsaky ny 5 taona avokoa. Raha ny tatitry ny UNICEF azo dia mamono zaza iray amin'ny 9 izany taty Afrika. Misy 80 ireo firenena afrikana namboly sy nanodina ny Artemisia ary isan'izany Madagasikara. Raha ho antsika eto manokana dia ny orinasa Bionex SA Tana Waterfront ao amin'ny riana faharoa etsy Ambodivona no tena nanentana ny tantsata eto amintsika amboly azy ity. Ankehitriny dia voalaza fa mahasitrana coronavirus ny Artemisia. Ny filohan'ny Repoblika Iandry no mitsipaka ny teny izay nambarany. Raha tsy aivina mantsy nandritra ny fivaniana tao amin'ny fahitalavim-panjakana fa zavamaniry tsy hita afa-tsy eto Madagasikara no fanafody ho an'ny aretina coronavirus ity. Ary nanamafy filazana io ilay mpaminany vehivavy izay nilaza mazava fa i Madagasikara no ahita fa tsy hoe isany ahita ilay fanafody manasitrana ity aretina coronavirus ity. Ny Artemisia ve zany ilay zavamaniry tsy hita afa-tsy eto amintsika io. Isan'ny nahagaga ny tsy natahazanana ny solotenan'ny OMS nandritra ny fampafantarana ity vokatra hitan'ny mpitondra hiadina amin'ny coronavirus ity teny amin'ny Imra avarabohitra Itosy. Ity ny zavatra nitranga tany amin'ny fahitalavitra iray tany ivelan'ny herinandro teo. Tout a été bouclé en à peine un mois par la présidence dans le plus grand des secrets. Il est encore difficile d'obtenir des informations auprès des sociétés privées qui ont collaboré avec la présidence sur ce remède. On nous dit que c'est délicat, on nous dit que c'est politique. Par exemple, on ne connaît pas la composition exacte de ce remède. Ce qu'on sait, c'est qu'il est fait à partir d'Artemisia, une plante médicinale d'origine chinoise dont Madagascar est de loin le premier pays producteur en Afrique. Aucune étude n'a été présentée, aucune publication scientifique ne prouve l'efficacité préventive et curative de ce remède, mais le président en est convaincu et l'a martelé à la population dans les médias. Alors ce que nous dit le président de l'IMRA, l'Institut de recherche malgache qui a mis au point ce remède, c'est que selon les premières observations cliniques, eh bien, 2 personnes auraient guéri du Covid-19 grâce à ce remède. Mais pour l'instant, rien ne le prouve et ce chiffre est bien trop faible pour garantir de l'efficacité du remède. Alors ce qu'il nous dit aussi, c'est que des études cliniques plus approfondies prennent du temps et visiblement décision a été prise de ne pas attendre et de distribuer le remède au plus vite. Alors cette course contre la montre qui est justifiée par les autorités, par l'état d'urgence sanitaire, eh bien n'a pas convaincu l'Académie nationale de médecine malgache qui écrit dans un communiqué qu'il s'agit d'un médicament dont les preuves scientifiques ne sont pas encore élucidées et qui risque de porter préjudice à la santé de la population. Il faut rappeler que la Constitution interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience scientifique ou médicale. Raha araka ny fanadiadina izay navoaka tamin'ny fahitalavitra tany ivelany ity dia nanambara ny ONU fa ny vaksiny andry no ahafahana mamerina amin'ny laona ny fiainan'ny zanak'olombelona maneran-tany manoloana ity coronavirus ity. Tany Allemagne dia natomboka ny alarobia 20 ny volana Aprily lasa teo ny fitsapana klinika ho an'ny vaksiny hiadina amin'ny aretina coronavirus. Nanolotra fanampiana mitetina $10,4 ho an'ny Madagasikara indray i Etats-Unis ny herinandro teo. Fanampiana mba natao hiadiana sy fanoanana ny sehatry ny ara-pahasalamana eto amintsika ao anatin'ny fiadinany ny aretina coronavirus eto amintsika izao. Tsara nefa ny manamarika fa efa nahatratra $770 sy $100 ny totalin'ny famatsimbola azon'ny Madagasikara nanomboka ny fotoana izay nilazany ny filoham-pirenena
fa nahitana trangana olona misa telo teto amintsika tamin'io daty io ary de mbola nampin'ny Amerikana indray zany ankehitriny. 540 tapitrisa dolara avy amin'ny FMI na ny Fonds monétaire international, 100 tapitrisa dolara avy amin'ny Banque mondiale ary 20 tapitrisa avy amin'ny Banque mondiale lahatrandy. 240 tapitrisa dolara avy amin'ny AFD na ny Agence française de développement. Atreto de tsy misy ny tatitra mazava momba io vola be io, ny amin'ny fampiasaina izany avy amin'ny fitondram-panjakana. Takona tanteraka aloha atreto izany ny momba ny filoha-levitry ny CENI mahakasika ny doublon tamin'ny fifidianana ny fanesy teto, fa miandry ny zavatra hitranga amin'ny fampiatsona ny parlementaire ny talata voalohany ny volana Mey izao ny momba izany. Sitraka io famatsim-bola be io ve ny vahoaka madinika isam-baravarana ankehitriny. Ny hita mantsy dia ireo tsara vintana ihany no misitraka ireo fanampiana ireo. Ohatrina tamin'io vola be io no nampiasaina ho an'ny tsena mora izay natokana ho an'ireo tsara vintana azo izany. Ohatrina amin'io ihany koa no natokana ho an'ny vatsinjo ho an'ny olona tsara vintana isitraka izany. Olona maro eny anivon'ny fokontany no menomenona fa angonina fotsiny karne pokotanin'izy ireo, saingy tsy misitraka akory ilay fanampiana. Fanomezana io ho an'ny vahoaka malagasy dia mpanatanteraka ny fitondram-panjakana. Fa tsy avadika le resaka hoe avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy le izy tsy fotoana angambo zao ametrahantsika an'izany hoe mba ho hitan'ny vahoaka ary atao fanomezana avy amin'ny anaran'olo tokana. Tsy de tsara tsara satria tombontsoa ny vahoaka malagasy io fanomezana azy tsika avy any ivelany io de tokony manana tombony amin'izany daholo ny vahoaka malagasy fa tsy tokony hoe apetraka hoe fananan'olo tokana na fanomezan'olo tokana le izy. Miseho indray zany de fandikana lalam-pandrenana eto Madagasikara. Rehefa mena ny vakinina tsy maintsy mihinana. Tsy te hianatra ajanony any am-pianarana ny zanany satria lasa débat be mantsy zao hoe ny zanakay tsy ampisotroana ihany io. Aiza ho aiza amin'io teny tsy maintsy io ny fanajana ny lalam-pandrenana eo amin'ny andininy 9. Ny filoham-pirenena ankehitriny ihany no nanao ny lalam-pandrenana io ny taona 2024 ary izy ihany no mampiseho fa tsy manaja izany ankehitriny. Tahaka izao mihitsy ny zava-nisy tamin'ny fotoana nitondrany ny amiral Didier Ratsiraka ny firenena ny taona 80 nandritra ny révolution socialiste. Tsy ity fivarotana vary isam-pokotany ho an'ireo tsara vintana ihany no ahitana zany fomba fitantanana ny taona 80 izany, fa io ihany koa ny resaka faminaniana izay ny amiral mihitsy no milaza fa nahita faminaniana tamin'izany fotoana. Fantatra fa teratany vahiny no tompon'ilay fiaramanidina izay nitondra ilay vehivavy breziliana teto izay nolazaina fa mpilaza faminaniana. Ny antotena ve sa isan'ny tsara vintana tamin'ilay fanampiana ho an'i Madagasikara ihany koa? Ataon'ny fitondrana fitaovana politika ny ady amin'ny coronavirus. Ny any ivelany tsy ahitana loko politika ny fiatrena ny ady. Ny eto Madagasikara kosa raha azo ny fanjakana natao ihany koa angamba ny nandoko ny tarehin'ireo dokotera mpitsabo de mety ho voaloko volomboasary ihany koa izany. Loko volomboasary avokoa izay miseho rehetra. Tsy maintsy io loko io ve zany no ampiasaina? Fa ity no zava-nitranga teny Andoran'ny Fotsiteny herinandro vitsilasa izay. Trano anankiray tetỳ amin'ny fokotany volotara na tazanana an'izay ny arahana tamin'ny mpitandro filaminana sy ireo tompona ndraiky isatsoko azy toy ny ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka mirahalahy ihany koa tonga tetỳ atoerana nijery sy ny mponina tetỳ atoerana zany nahita ny zavatra hoe tao anatin'ny tokantrano ny olona io. Vary izay milanja manodidina ny 2 taonina, ahitana ihany koa ireo menaka, savony, siramamy, reo zany no hita tao anatin'io tokantrano anankiray io. Marihana fa olona tsotra tsy mpikambana anatina loharano na tompona ndraiky teo anivy fitondram-panjakana fa de olon-tsotra no ahitana azy. Zay zany no zavatra nitranga tetỳ. Maro ny malagasy tokony sitraka n'io fanampiana io nefa dia tsy mahazo zany noho ny antony maro samihafa. Ankehitriny kosa nefa dia ahitana tokantrano anankiray izay manodikodina an'izany vary na fananam-bahoaka izany izay amataonina maro zany tetỳ amin'ity faritra volotara ity. Ny fantaniana mipetraka avy hatrany dia ny hoe tsy misy fanaraha-maso ve zany ireo fanampiana ireo miala avy any amin'ny toerana izay amoahana azy, iza ny tompona andraikitra? Tsisy naplaza efa le teny filoham-pirenena iny ihany na raha anay hoe manomboka amindray nareo mahazo mody
mifamahazo mivarotra miverina amin'ny asa andavanandro nefa zao zay de roana ohatrany hoe nangalatra polisy firme miambina anay eto Mahamasina amin'izao de andeha angorona zay zany nefa zay zao mbola kely fotsiny volanentina inoty tsisy akory fa voakiraro roa ny lafinay le olana nisy teto zany hatramin'ny maraina vao nanomboka tsaiko hoe tamin'ny sibisa tamin'ny folo zalahy de efa nanala mivarotra sahady varotra nefa fomba mamelatra kely mbola tsy vaky lovy akory de efa manala sahady nefa amin'ny folo miteny fomba mahazo varotra patonga ny amin'ny ray de miala nge mivarotra rehefa aveo fa tonga de efa tsy asindry zalahy ohatry mividy mihitsy le varotra madinika ambany zany fa hoe miala nareo de efa zay mifata fa mety tsy maintsy miala aloha fa ny pakabe le teny tsy mba manaraka an'izay hoe tena zao le latsaka le resaka mandeha faly ambony de sasany teny mahazo manao sasany teny sorona amin'izay ny anareo de raha iza zany na le an'le mpivarotra na amin'ny mba misy mahazo fanampiana de sasany tsy mahazo sasany mahazo sy fanampiana mihitsy ndefa an'izay tsy avelan'ny polisy mivarotra nefa hoe amin'ny ray izy folono afaka mivarotra zay tsisy ny teny mihitsy zao zay anjoany nefa niala tany an-tanàna zay dépensenay amin'le mano sarety netana hitondrana entana zao efa ho 3 alina mahery nefa sakafonay mbola hitsy an-daniny nefa zay zao atao mangorona nefa zay zao tsy malafa aiza ho aiza ny lalana izay nolazaina fa ho amboarina tao anatin'ny fihibohana mbola tahaka izao hita amin'ny sary izao matsy ny lalana hita eto an-drenivohitra hatramin'izao sa izay tokoa ilay fomba fitenin'ny jatovo hoe oeraoera tsy maintsy mandeha no dradradradraina fa ao anatin'ny 10 andro no anatanterana ny digitalisation eny anivon'ny fokontany raha toa ka tokony ao anatin'ny bolana izany firy andro ateo aoriana aiza ho aiza ilay digitalisation mikasika an'le fizaran'ny filoha amin'le resaka fitaovana hoe toy ny ordinateur sy an'iny de mbola tsy naray aloha zay hatramin'izao mbola zay aloha de mbola tsy fantatra fa hoe de hoe efa nitenin'ny filoha de efa nampitain'ny chef district koa fa tsy maintsy azo zay de mbola miandry aloha zay hatramin'izao hitanay hoe na ny lalakely ety aminay zao zany zao tokony mbola fitaovana zany tokony mba angataham-ponina ny resaka canal tertiaire reny hoe ny évacuation rano sy ny any ny tsikatra de mbola mihevitra ny fitondrana ankehitriny sy ny ekipany fa mbola ao anatin'ny fampelezan-kevitra izy ireo fa tsy mbola ao anatin'ny fiatrena ny fitantanam-pirenena any ka aretina no iadivana de fitaovam-piadiana mahery vaika ny mpitandro filaminana no mivoaka eran'ny tanàna